Maro karazany zavatra enti manasitrana amin'ny raokandro malagasy toy ny ravikazo, tapakazo, vakana, voakatra. Hita eto avokoa ny sokajin'olona rehetra, ny mpitsabo nentim-paharazana, ny mpitsabo amin'ny alalan'ny fanahy, ny olon-tsotra ary indrindra fa ny vahiny. Ny vanim-potoan'ny fialan-tsasatra sy amin'ny fotoan'ny fanompo ny tena mampandeha azy. Ry José Rakotonirina Mianakavy, mpivarotra eto Mahabibo, dia efa mampolo taona ny maro noho ny kirakirany raokandro malagasy. Manafatra izany amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara izy ireo. Ny andavanandro aloha betsaka fa rehefa ny saison de vacances iny vahiny no avy betsaka ary ny vahiny ary anisan'ny ohatran'ny vahiny ireny makafy kokoa. Maro ny aretina sitrana amin'ny alalan'ny raokandro malagasy, anisan'izany ny aretim-bavony, ny sinusite, ny tasivony. Ny tambavin'ny prostate sy diabeta no matetika vidian'ny lehilahy, ireo manadio kibo sy tranonjanaka kosa ny ho an'ny vehivavy. Ary ny olona hipetrahan'ny fanahy no matetika mampiasa ny kakazo sy vakana. Misy tamin'ny fotoana nahorako hoe misy zavatra hafa teto anana dia aretina le manalalala fanahy ratsy ireny zao mibetsaka dia misy indreny diabeta, misy ny aretim-bavony. Sarotiny amin'ny asany ireto fianakaviana ireto ary mametraka avy ny maha-malagasy. Tsy midika ho fanaovana ody gasy na sampo izy ny fampiasana ny raokandro fa fitsaboana ara-natoraly, izany hoe fitsaboana amin'ny alalan'ireo zava-maniry eto Madagasikara. Anisan'ny mampalahelo antsika namana gasy zany satria ny zavatra ny malagasy aloha ririako ny malagasy ririana zany fa ny zavatra tsy mety angambany hoe mampiasa ny fanafody ny hafa hoe fiaviana ohatra hoe fa firenena fa raha zagasy mampiasa ny anagasy tsisy tokony manahirana satria zagasy. Manana ny maha-izy azy i Madagasikara amin'ny fananan'ireo zava-maniry isan-karazany izay enti manasitrana sy miaro amin'ny aretina maro samihafa.